dia mbola napaka ao am-ponareo ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia sokafin'ny baibolintsika ao amin'ny Nomery toko 17 andiny 9 ka hatramin'ny 7 sy efa finaky ny mpanompon'Andriamanitra teo. Tantaran'ny Balaka sy Balamy ry zio ry havana. Mety misy amintsika mety mbola tsy mahalala tsara an'ilay tantara fa andio fitiantsika vetivety fotsiny ilay izy. Rehefa tafavoaka ny tany amin'ny fanandevozana ny Israely dia nandroso izy ho an'ilay tany izay efa nampanantenan'i Jehovah azy. Izay firenena rehetra nandalovany dia natolo Jehovah Andriamanitra teo ampelantanan'izy ireo ary nandalo teo akaiky ny tanànan'ny Moab izy. Raiky tao hatrany mpanjakan'ny Moab dia tsy izy izany fa Balaka. Hoe atao ahoana ty fireneny ty fa izay nandalovany rehetra to resiny avokoa, to babony avokoa. Inona no atao? Nangororo mifanany feno tahotra ty mpanjakan'ny Moab ty dia izao no hevitra hitany. Naka ny Balamy izy. Ty Balamy ty be mpamina ny Jehovah izy ty. Fa izay tenenin'io Balamy kosa dia fatany fa tanteraka avokoa. Izay hozoniny dia voahozona ary izay tahiny dia voatahy. Dia hozy izy hoe andana reliretsy, andana ilay Balamy io fa ndihe tsika tsy hiady mivantana amin'ny Israely fa resy eo tsika fa andao hozonitsika izy io. Dia naka ny Balamy izy dia tao anatin'izay no sarosarotra nangalana ny Balamy azy fa farany moa nandeha ihany Balamy. Dia tany voalohany efa namporisihany hoe io ary ataovy ilay fanozonany. Dia tany voalohany dia natao ilay izy dia tsodrano nataon'ny Balamy. Teritra mafy mpanjakan'ny Moab tamin'izany. Fa inona ary ty ataonao ty? Andao indray tsika hiodina atsy dia ary indray izy hozoninao izy. Dia tamin'ny ty fandroany ty dia izay ilay perikopa manatrika antsika io fanozonina faharoa zany ny andrandrain'ny Balaka tamin'ny vamin'ny Balama ilay izy. Dia inona moa ny tena dikany hoe Balaka? Rehefa terena ny jerena ny teny fototra dia ny dikany hoe Balaka dia hoe mpandrava, mpamotika. Dia zany no angalantsika ny hafatra ry havana. Na dia tena hoe maro aza ny mety hoe mpandrava sy mpamotika, tsy voatery hoe olombelona io fa mety zavatra maro hery hafa izay hita amin'ny masontsika dia mitana ny teny mandrakariva ny Tompo. Zavatra nisy teto raha matsikarintsika ao anatin'ny perikopy io ny Israely tsy hita ny vantana tao anatin'ilay resaka fanaovan'ny Balaka sy Balama tao anatin'ilay izy. Fa ny Israely dia nitokana tany tsy nahalala akory ary mety tsy nahalala akory ny fisian'izany hoe anikay misy olona mitady hanozona anay. Dia tsara fatantsika izay andeha andinika ty tenin'Andriamanitra ty tsika. Mitana ny tenin'ny Tompo satria maro ny mpanompony amin'ny oziny izy. Miaro ny mpanompony amin'ny oziny izy. Ny ozina izay noandrandray ny Balaka dia ataontsika hoe mpandrava dia lasa inona izy avy eo? Lasa tsodrano, lasa fitahina ho an'ny zanak'Israely. Ary efa tena vakiantsika io dia hoe ao amin'ny andininy 20 nge vakiantsika. Aminaran'i Jesosy indro ny tany efa azoko ary efa nitahy izy ka tsy mahovy izany aho. Ry havana malala dia tonga dia anatsoaka lesona avy amin'izany tsika. Mety misy Balaka eo amin'ny fiainanao. Tsy voatery olombelona ho io fa misy zavatra manontany, manodidina izay mitady hanamarika ny fiainanao, izay mitady handrava ny fiainanao io. Fa izao ny tenin'Andriamanitra aminao ninona izay ozina ataon'ny olona aminao fa rehefa ny Tompo Andriamanitra ianao dia mody inona izany? Fitahina, mody tsodrano izany. Nisy ranabavy anankiray izay ry havana. Nipetraka tao an-tranona mpamosavy ireny izy tamin'izy fahakeliny.
dia tsy fantany mihitsy hoe mpamosavy tia niara-noniny tamity dia efa taty ariana vao hoe nahita vata be izay izy dia nsikendransikafany le vata be dia inona tonga dia bibilava miorongorona be natahotra nangorohoro be mihitsy izy anatina mpitandrina izy hoe fa enona dikan'izany fa ahoana hoe mpamosavy olona miara-mitoetra aminao io zavy ozy izy tonga dia nafana fo be koa le kalakely tamin'izay fotoana izay dia naka le henan-kisoa reny nosinosorany henan-kisoa daholo ny trano rehetrarehetra vao tafady le trano sy le ody rehetrarehetra dia verina avany amin'izay le mpamosavy tezitra tena tezitra nosoniny teo ty tovovavy anankiray ty taty ariana dia tovovavy anankiray io dia somary sahirana izy amin'ny hoe ho tafavoaka amin'ny fiainana tena hoe somary sahirana izy teo amin'ny fiainana dia nanatina an'ilay mpitandrina izy honao pastera tena mitombona vetra natao hoe vozony zany ozy izy fa zake nozon'le mpamosavy tary dia tena jereo fiainako tsy mety tafarina mihitsy fa eto ry havana mame valiteny ny tompo Andriamanitra rehefa ny Jesosy Kristy tompo ianao tsy mahovavozina ny fitahiana izay efa niraisinao ary ihany ny lanja ny tsodrano ianao izay mety hoe mety maika lava andeha ody io tsy miany tsodrano dia tady deo ry havana fa ny todrano dia manana toetra tahaka izao ny tsodrano dia tsy azo averina intsony rehefa iny fois hoe nalefa izany tadintsika angamba ny tantaran'ny Jakoba sy Esau iny Isaka efa antitra izy tsy nahita pahana tsy dia nahita loatra ny masony dia hoe anome tsodrano izy andreo zanandreo lahy kambana izy ireo dia ny fikasany Isaka tamin'izay fotoana izay dia hoe Esau nomeko an'ity tsodrano nieziny ity ary tsodrano tena tsara be tamin'izay fotoana izay dia enony vadiny Isaka zany fa ny vadiny Isaka moa zany ny azy dia Jakoba nazy ny tia nahazo an'izy andana ho sakafo angakaina fitapitao kely oatra izao irainao io dia azonao le tsodrano vao fitaka tokoa ty Isaka nomeny tsodrano taitra le izy ny totony tao amin'ny Jakoba tsy afaka nesorina tsony iny nangataka tsodrano indray avy eo Esau hoe ao ray io mameo an'andry le tsodrano hoe tsodrano hafa ny azony tahaka izany toetrany tsodrano ry havana rehefa iny fois nalefa iny nomeny iny dia misy fiakony amin'ny fiainanao iny tady dio zany tsodrano zany ary izay no mahatonga antsika hoe raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay omena aminao fa ho tanteraka aminao zany lanja ny tsodrano zany ry havana fa ny tsodrano tsy miverina amin'ny tompontsony iny rehefa nalefa dia ahoana ry zanak'Israely nge taloha efa tamin'ny alalan'ny Jakoba no efa notahian'Andriamanitra tsy afaka namerina tsony izy hoe ho vaiko lasa orona indray zany ty ary izay no mahatonga ny tompo Andriamanitra hoe mitana ny tenin'ny tompo Andriamanitra na dia efa fatantsika ary zany Israely zany fa araka ny voalazan'ny Baiboly dia firenena mafiatoka firenena maditra fa inona nefa ny tena hoe ambarany soratra masina na tonga an' Jehovah tena hoe tsy hanozona ty firenena ity dia andin'ny faharaiky amby roapolo dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy mijery faratsiana eo amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely Jehovah Andriamanitra ndomba azy ary oby fanao amin'ny andrina no ireo eo aminy tahaka ny ahoana ny olona izay tena hoe anaovan'Andriamanitra ny oziny fa ahoana tsy nahazony reto oziny dia misy eo amin'ilay tapany voalohany io dia hitantsika le hoe tsy mijery faratsiana eo amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely rehefa jerena vanim-potoana nanoratana n'io soratra masina io dia vanim-potoana lasa io azo adika zany hoe tsy nijery izy tsy nahita faratsiana izy sady tsy nahita fahoriana efa tena jerena ihany koa nefa ny hoe inona ny dikan'le hoe fahoriana dia hoe asa mafy teny fototra ny jerentsika manao asa mafy asa ny terivozina izay mampahavetratra ny namana aza izay mampitondra fahoriana ny faratsiana dia mitoetra faratsiana ihany izay zany ny hitan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely hoe firenena tsy mba nahitany faratsinany firenena toa tsy mba nahitana zany hoe olona mpanandevana eny ao olona mampiasa mafy ny mpiasana eny io tsy mampahavetratra ny namany eny io fa ny zavatra hitany tao dia hoe mifanohana somatsara zany zanak'Israely zany
inona ny tenambara ry havana, aza gaga ianao raha nahena an' Jesosy Kristy ny teny hoe didy vaovao no omeka anareo dia no mba hifankatiavanareo. Mila mahay fampitsinjo ry havana. Raha te azo ianao amin'izany eo amin'ny fiainana izany hoe hisy tady hanozona anao dia tiany hivadika tsodrano izany, tianao hivadika fitahiana izany, ny lakile an'io dia fifankatiavana. Haintsika tsinjery ary haintsika loatra ilay Salamy 7:30 ny 9:1 nge dia rahantsika mamaky 7:30 ny 9:1. Efa hita izany dia vakina aminaran'i Jesosy endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy mifankatia. Andikana 7 raha izay milatraka ny tendrombohitra fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiny dia fiainana mandrakizay. Any ry havana ny lakile anty raha fatatrao fa be fahavaly ianao, fatatrao fa misy balaka miodiody anambadimbadika any, fifankatiavana ao an-trano mafisy ry havana malala ao amin'ny tompo fifankatiavana atao anivon'ny fiangonana. Izao mafy izany. Any amin'ny Mateo 7:7 dia mivaky toy izao, lazaiko aminareo raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambony tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany ho azony avy amin'ny raiko izay anandandry izany. Misy fifanarahan-tsaina ao, misy tena hoe fifankatiavana fa matitra tsara ao. Andeha ry havana kolokoloantsika izay fiainam-pitiavana izay. Mety matahotra anao hoe ho avy ny fandravana. Io moa izany efa tsy afenina intsony hoe hisy indray rivo mahery ho avy fa inona ny fomba hitrehantsika izany? Ny fifankatiavana. Marobe ny tinambara amin'izany voalohany aloha izany, aza mampitondra izay mavesatra amin'izay olo tianao ianao, na amin'ny alalan'ny fiteny io na amin'ny alalan'ny teny izay atao io. Fa tady ity fa ny teny izay ataontsika io nge dia efa anisan'ny fandravana ho an'ny olona anankiray io ry havana. Fa tandremo izany. Raha te ho voatay ianao, raha tena hoe azony tsotra marina, ho marina eo amin'ny fiainanao ianao, ataovy rito, ataovy izay fifankatiavana izay, kolokolo izany ao an-trano. Mahafinaritra be nge rehefa mahita ny ao an-tokantrano, ino mpivady dia ahoana ry malala, afiry zanako malala, mahafinaritra, ory dada, ory niny mahafinaritra ny izany, fa voadidinao ny fitahian'i Jehovah ry havana. Ary hitahian'i Jehovah ny tokantranonao izany satria maharo ny mpanompony amin'ny ozona ny tompo. Ny amin'ny fahamarinana faharoa indray ry havana, mitana ny tenin'ny tompo ary tsy azo fitana Andriamanitra. Tsy azo fitana ny tompo Andriamanitsika. Dia ho vakiantsika ny 7:7 sy ny 7:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe noho ny tonga tany aminy izy dia indreo teo anelan'ny fanaritra hodorana izy sy ireo andrian-dany Moaba izay teo aminy. Dia ho balaka taminy ahoana ny lazain'i Jehovah dia nanao ho ateny Balamaka ny teny hoe mitsangana ry Balaka ka mandrenesa atonga ilany amiko ny sofinao ry zanaka Zipory. Taiza hono nahitana ry Balaka teo anilan'ny fanatitra. Misy ry havana tena hoe ary izay mihitsy ny fiainam-piangonana na ankabeazana indrindrandrindra moa izany ilay fiangonana zandry indrindra hoe ho tambatambazaka ity tompo Andriamanitra ity dia afaka angatahaka izay tiako izy. Tomboky tapankely i tompo Andriamanitra ity dia andoherana izy avy eo. Tsy izany velively ry havana dia tompo Andriamanitra. Izay ny eritreretin'ny Balama teto hoe anao fanatitra. Fa tady ity fa vatromby lasy ondrany eny natolo zareo ary anankifito tao aminaty anankifito nanaovana fanatitra. Fa tsy ohatr'izany ny tompo Andriamanitsika ary esory raha sendra manana an'izany toetsaina izany ianao havana malala ny hoe hibaiko mieritreritra ny baiko an'Andriamanitra. Ary izay ihany koa ny antony ilan'ny protestanta tamin'ny resaka fiangonana katolika. Tamin'ny katolika dia ny hoe eritreretina voavidy vola izany famelan-keliko izany. Rehefa te voavela helika ianao dia mandoa vola be tahaka ity. Izay tamin'izany fotoana izany
ary nahatonga ny fitsanganan'ny réformation hoe tena tsotra kosa ilay fiainana miaraka amin'ny tompo Andriamanitra. Fa inona le sitraka Andriamanitra ao anatin'izany dia ilay amin'ny 5:20 io dia zao tsara ny tenin'ny Balama taminy mitsangana ary balaka ka mandry eneza atonga lany ampiko ny sofinao ry zanaka Sipora. Inona ny teny ambary? Efa nisy le tamin'ny voalohany hoe andao hozony ry fireneny ry, dia tamin'izany Jehovah Andriamanitra efa niteny hoe za tsy hanozona an'io, fa mbola inona ihany notereny i Balama hoe andao ranga ho atsy indray tsika azo indray hozozony dia inona ny zavatra tsy tsapany i Balaka tamin'izay fotoana izay? Manao fanatitra ho an'i Jehovah ianao, midikany hoe fanatitra ny tamin'ny testamenta taloha dia misy hoe fiombonana fifandraisana amin'ilay anaovanao fanatitra manao fanatitra any Jehovah Andriamanitra ianao fa tsy malala an'ilay Jehovah Andriamanitra kory ianao dia no tsara ary fa misy toetra an'Andriamanitra izay ampifantarina anao ty izay hoe Andriamanitra io tsy mba olo izy ka andainga na zanak'olombelona ka anenina, mo efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Zany tiany fantariny i Balama any Balaka. Misy toetra an'Andriamanitra izay mbola tsy takatra ao mihitsy momba an'io Andriamanitra io, manao fanatitra ho azy ianao fa tsy takatra ao momba azy. Dia tahaka izany ry havana ny hoe fahalalana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, tian'Andriamanitra ho tahaka ny Balaka. Ary izay koa tian'Andriamanitra ho tahaka ny fiangonana. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny rakitra, tena ilaina izany, fa mihoatra lavitra an'izany aloha dia mila ianao mahalala le tompo-Andriamanitra izay efafahanao. Mila tsika ry havana mahalala hoe tahaka nahoana kay ty tompo-Andriamanitra izay andohaliako ty, tahaka nahoana ty tompo-Andriamanitra izay naterako fanatitra ty. Fa misy ny olona ry havana dia manaratra ireny rano fotsiny ao amin'ny fiangonana, manao fanatitra ny olona dia iny afa andeha hanao fanatitra, miditra katikomaina ny olona dia iny afa andeha hanao katikomaina, mandray ny olona dia iny afa mandeha manao fandray. Le fiombonana, le fifandraisana am-po miaraka amin'le tompo Andriamanitra io nefa tsy hananana akory. Dia izay ny tenenana mafy tamin'ny Balaka amin'izany, dia mba hiteny aminao koa ny tompo Andriamanitra. Aiza ny fifankatiavanareo, ny fifandraisanao amin'ny tompo Andriamanitra io. Fa izay ny tena hoe katsahany Jesosy Kristy ho anao. Dia ngo jerentsika ny Hosea 4:9. Irakirana kely zao hitady an'izay Hosea zay zay zao le devoirany meny pasteur Roger tamin'ny heriny iny. Hoe tsy amintsika hijery Hosea tsika dia sahirakirana teo daholo. Hosea 4:9. Aorinan'ny Daniel izy Ezekiela, Daniel, Hosea. Efa hitantsika ary dia ndeo vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa famindrapo ny sitrako fa tsy fanatitra latratra, ary fahalalana an'Andriamanitra no ny fanatitra hodorana. Dia io fahalalana io ry havana rehefa tena jerena dia tena teny fototra. Dia io le tena ampiasaina ny amin'ny Adama sy Eva. Fony izy tany hoe ny ray zany dia hoe ary Adama nahalala ny Eva. Ny resaka hoe fifandraisana, firaisana ranofony tamin'izany fotoana izany tiany soratra Masinambara. Dia tahaka izany ihany koa zany hoe ianao mahalala ny tompo Andriamanitra io. Fifandraisana tena akaiky, fifampizara-piainana. Manana an'izany fifampizara-piainana izany ve ianao kristianina malala? Fa izay no azontsika amin'izay hoe fiarovana avy amin'ny tompo Andriamanitra izany. Dia io no hamafisiny, dia io no hamafisintsika. Fa ianao koa ihany koa nefa tsy afaka ianao hanina izany hoe fifandraisana manokana amin'Andriamanitra izany raha tsy amin'ny alalan'izy Jesosy Kristy irery ihany. Izy irery ihany ny fahalalana, izy irery ihany ny fahamarinana, izy irery ihany ny fiainana izay efa nataony tompo Andriamanitra hifandraisantsika aminy. Raha mbola tsy ao aminy ianao ry havana
dia tadidio fa misy balaka didina marobe ihany a te andrava andeha ao amafizitsika izay hoe fifandraisana ny Jesosy Kristy izany fa endro ao mandondona eo am-baravarana ozy ny tompo raha misy mamono varavarana dia heditra ao ary inona ozy izy hiary sakafo aminao ny olona efa hiarahanao amin'ny sakafo ry havana malala dia olona atokisany izany olona iarahana amin'ny sakafo dia fampizaram-piainana dikan'izany ao anatin'ny Baibola aiza ny fifampizaram-piainantsika ao amin'i Jesosy Kristy tompo fa raha te hoany andranto hoe fiainana mandrakizay ianao dia tia santarinao zany amin'ny alalan'iny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy tompo raha fitinina izay afatr'izay ry havana malala dia maranao amin'izay mety ozina amin'izay mety fandravana mandidididina ny fiainanao ny tompo Andriamanitra ao satria Andriamanitra mitana ny tenin'ny tompo ary ny tompo Andriamanitra dia tsy azo fitahina tsy azo anaovana kolikoly io fa inona ny angatahany aminao dia anao malala ilay tompo Andriamanitra ao ny dikany hoe malala dia misy fifandraisana po misy fifandraisana akaiky mahafantatra an'ilay tompo Andriamanitra io dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa ho antsika kosa izany teny izany amen.